Antananarivo tsy mendrika ny mponina intsony, mila fanovana. Fiainam-pirenena mijoroa, raisiny andraikitra, mitondra fanantenana. Kandidaty Ojy Ravalomanana laharana faha-efatra, tsy maintsy mitondra fanovana isika mba hananantsika amin'ny fanantenana. Arivan'ny sabotsy 12 ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo-klasy sy tompo-kavavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fiainana tokony sady fiainam-pirenena no isatarantsika ny fiaina fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao. Tsy rariny tsy azo ekena ary tsy maintsy hafaranana ny fanapotena ny renivohitr'i Madagasikara. Hoy ny filoha Ravalomanana nandritra ny fotoana fitsofandrano ny kandida ho ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina 20 aprilisitra aminy tetsy faravohitra io maraina io. Tsy maintsy atsahatra ny fampahantranana sy ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka an'Antananarivo ho hiatrany ny filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara ary tsy maintsy atomboka ny fanarenana ny renivohitr'i Madagasikara sy ny fanavotana ny vahoaka an'Antananarivo. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy ndratsary ny ambola avatsara. Efa niomana ary vonina tanteraka na amin'ny fandaharan'asa anarenana an'Antananarivo na amin'ny ekipa iara-iasa anatanteraka izany ny tiko i Madagasikara manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy ho avelantsika ho veromaina ireo fiomanana efa nataontsika hatramin'izay ary tsy ho avelantsika ho maty momoka ny fanantenana izay napetraka ny vahoaka malagasy amintsika. Hoy izy nanamafy. Naharitra loatra ka tsy maintsy faranana ny fanapotena ny tanàna Antananarivo. Hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Efa naharitra loatra ny fanapotena sy ny fandravana ny tanàna Antananarivo. Efa mafy loatra ny fahantrana iaina ny vahoaka eto Antananarivo. Marina fa manera Madagasikara. Neto Antananarivo misy antsika ankehitriny. Fanontaniana ary no apetrako aminareo. Rariny ve zany? Ekena ve zany? Avelantsika hitovy ve izao? Tsia. Tsy rariny, tsy azo ekena, ary tsy maintsy faranana ny fanapotena an'Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Tsy maintsy atomboka ny fanarenana ny renivohitr'i Madagasikara sy ny fanavotana ny vahoaka malagasy. Koa atsangana ny farava ato ny fony fahagolo ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny dia ho avoizina indray ny tanàna rava zay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Efa miomana isika ary efa vonina tanteraka na amin'ny fandaharan'asa anarenana an'Antananarivo na amin'ny ekipa hiasa hiaraka amin'ny ianareo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Aza matahotra nareo fa mino fotsiny ihany. Goavana ny asa miandry manoloana ny faharavana sy ny fahampotehana. Nitady Ravalomanana ny mponina Antananarivo mba anarina izany koa nomeko Ravalomanana ho hiatrany ny fanazavana. Makasitraka anareo rehetra tsy akanavaka antoko politika, vondrona toko politika, fikambanana maro samihafa, olon-tsotra ary ny vahoakan'Andriamanitra izay mametraka ny fitopisany sy ny fanantenana tamiko ka nangataka ahy lasaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo teny am-pendohana. Fikasana ny olombelona fa fandaran'Andriamanitra. Efa nametoky anareo aho fa tsy hamela anareo irery. Efa nampanantena anareo aho fa tsy maintsy azo sika ho fitantanana Antananarivo renivohitra ity. Efa nametoky anareo koa aho fa vonina hanokana ny andro sisy omen'Andriamanitra ahy ahafahako manova sy manatsara ary manome fanantenana ny vahoaka malagasy. Koa izao nangataka Ravalomanana ianareo dia nomeko Ravalomanana. Nitsodrano manokana ny kandida mitondra laharana faha-efatra Tojo Ravalomanana ny filoha Ravalomanana. Ny tena zava-dehibe hoy izy dia ny fahavonona ny kandida hitondra ny faneva mba ho fanarenana an'Antananarivo. Mingavy anao anaka mba hitsangana.
firenena makasitraka naneo fahasahina sy naneo fahavononana ka andray ny fanevo sy nanaiky iatsoka ny didy lehibe ho fanarenana Antananarivo. Makasitraka tojo. Tojo Ravalomanana, tsika sendrasendra ny nifidianana anao ho kandida fa fantatra ianao ary matoky aho fa manana ny traikefa sahazany zany mabe ny tanàna Antananarivo zany ianao. Maleo va malasana ary mavita be mahita fahombiazana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zay atao ary apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao sy ny ho avy ny tanànantsika. Aza matahotra raiza mivadi-po dada foana eo foana izy. Mazava ny tanjona apetraka hoy ny filoha Ravalomanana dia ny fanarenana sy ny fanovana any Antananarivo mba hitondra fanantenana ho an'ny mponina ato aminy sy ny malagasy. Fa tsy mendrika ny maha-olombelona intsony ny fijaliana iainana eto Andrenivohitra hoy ny kandida Tojo Ravalomanana raha nandahateny mila miantso manantena fiovana izany hoy ny fanazavany. Nampiseho ny fahavonona ny atrika ny fanarenana ny fahampotehana sy ny faravana eto Andrenivohitra ny kandida izay nanentana ny olom-pirenena ihany koa izay andray andraikitra amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato ny andro ny 1 ny volana Desambra mba azahoana mitondra fanovana ho an'ny hoaviny sy ny taranaka. Tao rahantsika ny fanadihadiana. Mahantra noho ny firenena miady maneran-tany ny renivohitra i Madagasikara kanefa firenena manan-karena sy afaka mamokatra tsara. Tsy mendrika ny atao hoe renivohitra intsony Antananarivo ankehitriny. Mitaky asagoavana ny fanarenana noho ny fahampotehana sy ny faravana misy. Zava-dehibe ny fahafahantsika mijoro anarana any Antananarivo ary vitantsika izany hoy ny kandida Tojo Ravalomanana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nomeny izao andro izao hafahantsika mijoro sy anarana indray ny renivohitra Madagasikara dia Antananarivo izany. Mahantra noho ny firenena miady maneran-tany ny renivohitra Madagasikara. Fahantrana mipakatra any amin'ny taolana ny fahantrana misy eto amintsika. Aizana sy fampahoriana no lasa andavanandro ny mponina ary tsy mendrika ny maha-olombelona intsony ny fijaliana iainana eto Antananarivo renivohitra. Koa mila fanovana izany, miantso fanovana izany, manantena fanovana izany. Ny finoantsika an'izany dia mino isika afa ho vita isika izany fanovana izany. Koa mijoro ary hoento izany zioga ny fanovana izany fa tsy ny aizina no manjaka mandrakizay fa ny mazava. Mijoro amin'ny finoana isika, mino sy manantena isika fa rehefa misy ny firaisan-kina dia ho tonga mazava i Antananarivo. Rehefa misy ny firaisan-kina ka miara-miantso isika rehetra manao hoe misia ry mazava dia ho tonga ny mazava. Koa ho tahaka fiposaky ny masoandro maraina ny fiposaky ny mazava sy ny fiadanana any amin'ny tokantrano tsiraray avy. Mila firaisan-kinany rehetra ny fiatrena ny fanarenana sy ny fanovana. Miantso ny olom-pirenena rehetra anefa ny adidy andray antanana ny hoaviny sy ny taranany ny kandida Tojo Ravalomanana. Ho nofinofy daholo anefa izany rehetra izany raha tsy ho tonga mavitrika isika rehetra ho tonga mifidy. Hoenton'ny manodidina anao rehetra, tongava manefa ny adidinao, tongava manova ny hoavinao. Ny fahatongavanao mifidy no ahafahanao manova mandray antanana ny hoavinao sy ny hoavin'ny tokantranonao. Tsinjovy ny taranakao fa i Antananarivo dia indrana avy any amin'ny taranaka faramandimby fa tsy lova no lovaina avy any amin'ny tolo. Koa tongava mifidy, hefao ny adidinao, tongava mifidy raiso an-tanana ny hoavinao
tongava mifidy fa omba no mandrakariva Andriamanitra, omba atsika miandrakariva ny Andriamanitra. Araka izany dia totosa io atoandro io ny fanompo-pivavahana fangatapitahiana ho an'ny firenena sy ametrahana amin'Andriamanitra ny filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra any Ravalomanana-Tojo sy ireo prailista amin'ny tetsy Faravohitra. Ny antefa mivantana tamin'ny olom-pirenena rehetra ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra nandritra izany miantso ny rehetra ijoro andray andraikitra ka hitondra fanantenana. Tato vaovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsary ny Mathieu Prince. Koa atsangana ny farava hatry ny fony fahagola ary amboarina ny falao hatramin'ny fahiny dia ho avozina indray ny tanàna rava. Isaia 40:24. Io no tenin'Andriamanitra nentina nampahirezana sy nitondrana afatra ho an'ny malagasy rehetra, indrindra ny kandida ben'ny tanàna sy ireo mpanotsaina hiatrika ny fiainam-pirenena sy ny fifitianana ben'ny tanàna. Miantso ny rehetra ny tenin'Andriamanitra, ijoro andray andraikitra, anangana, anamboatra, anavao ny endrim-pahafatesana rehetra izay mangeja sy mamatotra ny fiainana sy ny firenena. Mission an'Andriamanitra io omenanareo io. Mba tsy ataontsika totoana tsy rambony zany. Hanangana zany hoe anome aina sy fahavelomana. Anangana ny efa maty, anome aina ny efa ambava aona. Fa be dia be ny olona efa atao hoe ambava aona amin'izao fotoana izao. Tsy misy aina ny olona. Anala ny endrim-pahafatesana rehetra eto amin'ity tanàna ity. Satria tanàna ny Jerosalema ny resahana tamin'ny andro ny Isaia, fa tanàna Antananarivo ny resahantsika ankehitriny. Zava-dehibe zany. Jereo ny endrim-pahafatesana manenika ny tanàna, manenika ny firenentsika. Ary tiako ihany no milaza amintsika hoe araka ny fisainana ao amin'ny Baiboly, ny fisaina amin'ny Baiboly ry havana, rehefa resahana ny kapitale dia resahana ny firenena. Ohatra amin'ny teny izao tsika hoe Jerosalema dia ny Israely manontolo ny resahana. Raha resahana Antananarivo, Madagasikara manontolo ny resahana. Ka miresaka eto tsika izao, miteny an'izany hoe be dia be ny tokony ho harenina, omena aina eto amin'ny tanàna. Zay aloha ny adidy. Anisan'ny anankiray rano. Ao amin'ny Baiboly ny Baiboly ihany ny resahako. Dia atao hoe rano ao amin'ny Baiboly dia aina. Tsy misy rano anefa tsika izao, dinina dika zany, tsy misy aina. Misy adidy omenanareo amin'izany. Hitondray fahavelomana ny toerana misy atsika. Rehefa tsy misy ny rano, fahafatesana zay. Tsy misy ny sakafo mahavelona, fahafatesana zany. Mitsangana andresy ny endrim-pahafatesana rehetra. Fa be dia be ny endrim-pahafatesana. Iainantsika amin'izao fotoana izao. Afaka manao zany zay rehetra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa maninona no miaraka amin'ny Kristy afaka manao zany? Satria Jesosy no efa nandresan'ny fahafatesana. Ijoro sy andray andraikitra hitondra fanantenana. Tsy vitany vava fotsiny anefa izany, fa mitakiasa sy fanatanterahana mba dia nipaka amin'ny fiainany rehetra. Mandray sandraikitra, mitondra fanantenana. Ry havana, betsaka ny fampanantenana, fa zary fampanantenana pokaty ozy tsika. Zany ny fandre matetika eo amin'ny ataon'ny olona, ambava fotsiny ihany. Ho an'ny mpino kristianina, ho an'ny tena kristianina mpino, zay mahafantatra tsara zany fona kristianina zany, dia tsy tokony hisy ny atao hoe fampanantenana pokaty. Tsy tokony hisy zany fampanantenana pokaty zany, satria matahotra an'Andriamanitra tsika. Ny teny ambaran'ny vavantsika tokony ho tanterahana, aseho amin'ny alalan'ny asa. Ny mpino matahotra an'Andriamanitra dia tsy maintsy manahaka an'Andriamanitra. Ny Andriamanitsika ry havana dia mazava tsara. Rehefa ny teny izy hoe misy mazava ny asa tamin'ny alalan'ny tenin'izy. Raha izay. Fa tena nanamboatra koa izy, salamizany zao raha direntsika ny amin'ny Genesis, nanamboatra olombelona izy. Tsy ny teny fotsiny izy hoe misy olombelona, fa ny asa izy. Tsy mahazo ny teny fotsiny tsika, fa tsy maintsy mampiseho ny tenitsika, ny fanomezatoky, ny fampanantenana amin'ny alalan'ny asa. Mahazo mampanantenitsika, fa ny kristianina tsy maintsy mampiseho ny teny nolazainy amin'ny alalan'ny asa. Tsy vitan'olon-tokana ny asa fa mitaky firaisan-kina sy firaisan-tsaina ny rehetra. Erikeo an'Andriamanitra ny tsy mijoro sy mitaza-potsiny ny zava-misy, kanefa mahalala sy mahafantatra izay tokony ho atao sy mahasoany hafa. Tsy maintsy mijoro sika rehetra, tsy ny sokajin'olom-bitsy fotsiny fa ny rehetra, tsy ny ben'ny tanàna ihany na ny mpanolotsaina ihany, fa isika rehetra. Manomboka izao zany tsika mba eritreritra raha manao zany asa an'Andriamanitra zany. Tsy izy reo, tsy ianareo, fa isika.
elokeo anatrehan'andriamanitra ny tsy fijoroana sy tsy fandraisana andraikitra fa atao mazava tsara zany fa tsoratra masina no miteny zany zao ny voalaza ao amin'ny jakoba 4:7-7 zao ny voalaza zao hoe izay mahalala hanao soa nefa tsy manao de eloka ho azy zany dikan'izay zany tsy lay ataotsika ratsy ataotsika ihany ny mahameloka fa isika mahalala manao soa manao tsara tokony hamelona nefa tsy mijoro eloko zany tsy ny ratsy ataon'ny olona ihany no eloka sy fahotana fa eloka sy fahotana koa ny tsy hanaovana ny soa sy ny tsara nefa fantatrao fa tokony atao zany ianao mahalala fa tokony hanao an'izany nefa tsy manao meloka ianao eo anatrehan'andriamanitra ny mahalala fa tokony hanangana nefa tsy manangana fa mandrafy vao maika eloka ao anao zany na mijery fotsiny eloka ho azy zany ny mahalala fa tokony hitsangana sy hanangana nefa mipetraka sy mitazo-potsiny eloka ho atsika zany fotoan-dehibe ny androany ho an'ny tiako i madagasikara sy ireo mpiara miombina antoka aminy nanankinana sy nametrahana ny fandaranasa sy ny fandaram-potoana rehetra eo apela tanan'andriamanitra hiatrena ny fifidianana be ny tanàna sy ny fiainam-pirenena no tsofon-drano nandritrety fotoana ity ny kandida ravalomanana tojo sy ireo mpanolo-tsaina piralisitra aminy amisainareo ny tompo ka mampianatra anareo zay lalaka renareo itsiro anareo ny masody ka hanolo-tsaina anareo aza matahotra ianareo omba anareo a olo jehovah hamonja anareo a aza matahotra na mivadiko fa omba anareo tompo amen tsy diso anjara tamin'izany any ko anefa ireo kandida pilatsa-kofidiana nanatrika ity fotoan-dehibe nafana ny tondram-bavaka sy nangatapitahiana ho an'ny firenena sy ny fahavononana ho be ny tanàna ity eo amin'izay vovoany fifidianana izay indrindra dia fifidianana madio sy mangarara no takinina amin'ny faraika amby folo ny volana desambra izao hoy ny tiako i madagasikara atsangana ny komity mpanohana isaky ny quartier ny fokotany ny boribory-tany ihany koa manana andraikitra efatra ny komity mpanohana hiatrehana mialoha mandritra ary aorin'ny fifidianana ka isan'izany ny ady amin'ny osoka sy ny alatra rehetra ny fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana tato-baovao makasika izay famerenana ny hasina Antananarivo homendrika ny mariny vohitra Madagasikara azy dia ny filaminana ny fahadiovana ary ny fahazavana sy ny fanampinana vahoaka Antananarivo anana ny fiainany mendrika ny mahaolona sy mifanaraka amin'izao toavina mamalagasy no tanjona tsy afaka anatanteraka ny fanarenana Antananarivo renivohitra raha tsy azo ny fitantanana Antananarivo amin'ny alalan'ny fandresena amin'ny elanelam-bato betsaka sy amin'ny salanisa ambony mba azahoana mpanolo-tsaina maro ka ahafahany be ny tanàna miasa ampilaminana sy ankalalahana hoy ny filoha nasionaly ny antoko-tiko i Madagasikara tsy maintsy anohy ny fomba ratsy fanaon'ireo mangala-bato ary ampiasa izay fomba rehetra eo ampelantanana tsy maintsy mivonina ny amin'izany isika tsy maintsy mirahiny isika ary mijoroa mandrakariva amin'ny ara-dalàna amin'ny fahamarinana amin'ny famadihana ny safidim-bahoaka azy zay manaiky mihitsy ndreo ianareo mpahay lalàna ndreo ianareo mpiaramonina rehetra tompona ndraiky ndray ndreo ianareo mpitondra fivavahana mahatoky sy mino ao fomba antsika mandrakariva Andriamanitra
ka mery atsika anana zany fahasaina tanteraka zany. Faharoa, tsy maintsy mandresy amin'ny alalan'ny elalelam-bato mazava isika, tsy maintsy mandresy koa dia miomana ny amin'izany. Efa nilaza tery am-boalohany fa reo ekipa hiasa araka aminareo fa ao daholo, efa vonona daholo reo, efa napetaka fa anjaranareo fahavononanareo fahasahinareo sisa nandrasana. Mpanolotsaina maro no ilaitsika ho lany mba hahafahantsika mizotra amin'ny tena fanovanana sy ny fampimezana fanantenana mivoaka malagasy. Mpanolotsaina maro ho azotsika daholo izy rehetra. Ka reo ianareo mpanolotsaina, mila miasa tsara, miasa mafy ianareo ao anatin'ny firaisan-kina. Dian'izao dia tsangano ary ny komity mpanohana eny amin'ny boribory-tany, eny amin'ny fokotany, eny amin'ny secteur na ny quartier tsirairay aby. Atsangano ny quartier général, atsangano izy azonareo atsangana rehetra mba hahafahan'ny olona mandray anjara. Maro reo olona tena efa mba tia hanampy hiasa iaraka fa za manilikilika ianareo. Ny andraikitra ny lehibe ny tanàna dian'izao dia atsangano ihany komity eny anivony reny. Ny andraikitra lehibe iatrehantsika zao fifidianana izao dia ireto efatra ireto indray. Fanetanana ny olona isoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana satria efa nisokatra indray zany zao ampaviny fahatelopolo volana novambra ho avy zao. Zay ny resahan'ny senia eo atsaitsika satria izy nilazana zany. Dia raha misy olona mbola tsy voasoratra anarana any etany eny amin'ny fokotany ny maka an'ilay certificat de résidence, vity zay dia makeny amin'ny seny dia milaza fa hoe tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana izay. Dia lasa ny seny manome taratasy, lasa makany any amin'ny tribunal administratif milaza hoe tiany manamarina, tiany profo fa tsy tafiditra dia mia ordonnance. Iny ordonnance iny ordonnance ahafahana misoratra anatin'ny lisy mpifidianana fa tsy ahafahana mifidy akory. Izany zany tsy maintsy mailitra atsika satria misy endrika roa izy io raha tsy mitandranytsika dia entin-dralahy ana biazana ampitomboana nisy ampifidy avy any aminy. Tsy maintsy entaniny zany ny olona ho tonga maro an-datsabato. Zay ny aton'iny tompontsoa atsika zany ary tsy neto Antananarivo ihany resahako fa ny malagasy rehetra zay mananjoa hifidy dia mbola mahazo misoratra anarana manera Madagasikara. Ka henonareo tsara zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny fahita lavitra. Fandraisana ny fiapetra rehetra isorohana ny alabato sy arovana ny safidy-bahoaka efa lazaiko teo fa tsy petrapetra fotsiny reo fa anao izy azo ataony rehetrarehetra. Ampiasa ny fahefana eo ampelantanany, ampiasa reo mpiasa-panjakana zay manana ny fahefana eny amin'ny toerana misy azy eny, indrindra fa ny eny ambanivohitra dia mijoroa lazao raha mahita zavatra ianareo anampina ianareo. Miantso ny hery velona rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo noho izany ny filoha Marc Ravalomanana mba hiaraka isalahy ka ifanohana mba hisiny ny tena fahamarinana amin'ny fifidianana ho avy io. Nomena andraikitra manokana ny pro-politika sy ireo solombavam-bahoaka iandraikitra ny fandrindrana sy ny fandresehen-dahatra ny vahoaka eny fotony mba tena hisiny fanovana sy ny fanantenana marina amin'ny fifidianana io ka iovana Antananarivo. Irahinina ary ivondrona hanao ny ezaka rehetra ampandaniana ny lisitra tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra ireo solombavam-bahoaka lanta amin'ny anaran'ny antoko teo anivon'ireo distrika enina. Nanamafy izy ireo fa tsy kosomaso ary andray andraikitra manoloana ny fampandaniana ny kandida izay atolotry ny fanoherana eto Antananarivo renivohitra. Tokana ny tanjona dia ny itarihana amin'ny isam-bato lavitra amin'io fifidianana io. Ndao raha tsika ny fanazavana. Tamin'ny fotoana niatrika fifidianana solombavam-bahoaka izay niatrika fifidianana tamin'ny 7 ny volana May teo dia hita fa nandresy daholo izay namenadareo ary nandresy ny kandida-mpanjakana avokoa. Miala amin'izay constat zay dia nieritreritra hoe izahay no nirotsaka dia nahazo vato 110 000 ray alina sy ray hetsy farafahakeliny. Mbola izahay no nirotsaka tao amboriboritany anakenina. Ny fijironao Tojo Ravalomanana dia fanantenana lehibe ho anay, fanantenana lehibe satria ireo rehetra zay kandida
izahay solombavam-boaka ny akenina ireo dia anao nainenentso zavatra hiara iasa ary ampandany anao amin'ny isam-bato mavesatra noho ny nalany anay dia tsy ovelanay rery ianao tsy alivelanay rery tsy ovelantsika ry rery izy fa PDB tsy nitiako Madagasikara fotsiny fa ny rehetra nizay malala fa mila ampiakarina ny asany ty Antananarivo ty no hiara isalamitsika efa miasa ho amin'izany zahay ao anatin'ny firaisan-kina io fikambanana maro samihafa fa ny rehetra risy lahatra satria rehefa nahitanao ny teny sy ny joro dia niverina le fanantenana maika ny fanovana ho an'ny tanànatsika io no hitondra indray ny fanantenana ho an'ny vahoaka ny arivo takiasa lehibe nefa izany amintsika tsirairay nefa izany ka hoy aho hoe raha vonin-kandia misikina raha vonin-kiasa mirotsa antsaha izay ato amin'ny distrika ny tana fahatelo dia mampanantenanao fa anokana ny herinay miramanontolo amin'ny mpandaniana anao ary hitondra ny fanantenana vaovao indray ho an'ny vahoaka ny arivo ry arivo lahy tsy matindray andro ry arivo vavy tsy mena mijoro ity fanovana sy fanantenana ity no fanovana sy fanantenana misaotra manokana ihany koa ny candidat Tojo Ravalomanana nanaika mpanatrehatena amin'izao fifidianana be ny tanàna izao dia makahery anao ihany koa satria tsy mora ary sarotra ny ady ny antony tsy hamelantsika mora foana ny fahavalo kanefa kosa zay mametoky anao fa ny ady ohatrehanao tsy ho anao rery ho antsika rehetra ary vonina izahay anao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra aminao hiatrehantsika izay mety iseho rehetra eo efa ny fanandrana tamin'izao fitondrana izao isika tamin'ny fifidianana farany teo ary efa natao ny alabato rehetrarehetra fa tsy nahomby zany hitondra fandraisentsika tamin'ny boribory-tany enina ary antenaiko sy inoko fa mbola hitondra fandraisena lavitra noho izany tsika amin'ity fifidianana amin'ny 11 desambra ho atrehantsika ity tsy ho diso fanantenana aoka itsika tsy herikerika aoka itsika tsy hiaino ny mpanatsatso satria ireo dia tsy maintsy miteny ireo fa matahotra ireo manatsatso ireo manaratsy ireo nefa na izany na tsy zany fantatray ny fahaiza-manaonao sy ny zavatra ny lasitra ny voanao andre matotojo Ravalomanana satria tombo manokana fanananao ray niteraka zay efa filoham-pirenena teo aloha rehefa be ny tanàna ny filohany atokotiky Madagasikara filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina ray zay eo ny reny niteraka anao zay be ny tanàna niara ny asa taminay tamin'ny na mpanolotsaina ny tanàna ny tenanay tany amin'ny taona 4 tany hoany ka dia akoatra ny fahaiza-manaonao manokana amin'ny Tojo Ravalomanana anao manokana dia manana fahatokisany zay manana fanantenana ary ampitainay any amin'ny vahoaka n'Antananarivo izany hoe mila mirosa amin'ny fanovana satria ianao dia manana ny mahay anao manokana koa na eo ny atao hoe tsy lova akory fa traikefa zay lovainao tany amin'ireo ray aman-drenao manana maizy azy ianao no ny fahalalanao zay ny ratovinao na teto atoerana tany ivelana na tany Eropa na tany Amerika tany na taizaka izao matoky ianao ny candidat tena mety amin'ilay toerana na mifirijarijanao zao fotsiny aza akoatrany ny ao anaty kokozy ny tenin'ny tanora dia mametoky anay fa hitondra fanovana ianao raha rosa dia manaraka anao izay ary izay ihany koa torak'izay maro ny olana Andriamatoa be ny tanàna sy mpanolotsaina ireo eto Antananarivo raha tsy laza fa tsy ny Ambohimanarina ny eo daholo zany ny fotodrafitrasa lalana lalakely ny kanal zay tena tsetsina ny Abasin ny Tambary tena hoe totofan'ny ry zareo ny ambotaiazy mangony fotsiny ny tsena mikorotana ny baranahany sy ny sisa sy ny sisa ka hoy aho hoe raha tiatsika ny siny fanovana dia io tojo ho atao be ny tanàna
ny olana rehetra dia tsy maintsy vahana ka ampisy lay fanantenana ko na ny jiro na ny rano dia io tojo toano Antananarivo ho feno asambarana ho feno fiadanana fa hitojo ravalomanana dia tsy maintsy ataontsika ho be ny tanàna koa izao na hidady io na hitojo dia ray ihany ka tsy misy resaka fa tonga dia lany ka na ho vina ho vato dia ny tanjona dia ho valopolo ijanjato raha ny mitodika amin'ny be ny tanànatsika na ampisanganana tika izy dia hitatsika fa sady tavy ny volony sady sorony ny molony sady endrika no bika tsompony sarika ka io ny be ny tanàna mety amintsika ka sady dinamika misaotra tompoko lamaka sia tompo fa mahalasa saina ny fanginan'ireo ray aman-dreny ampanahy eo anivon'ny FFKM manoloana ny olana sy ny krizy lalina izay lalovan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana androandry. Fotoana ijoroana izao mba hikarohana vahaolana ho an'ny firenena sy ny mahasoa ny vahoaka malagasy. Mila mandray andraikitra ny rehetra manoloana ny fampotehana sy ny fahoriana mahazo ny malagasy fa tsy hitazam-potsiny hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Tato-baovao eo amin'ny sary sindatsary ny mbola avatsara. Fahoriana sy fijaliana miompampana no mahazo ny malagasy manontolo ankehitriny. Olana ny rano, olana ny jiro. Fa olana kitotoa nefa no asetrin'ny fanjakana manoloana ireo fijaliam-bahoaka ireo. Tsy misy vahaolana maharitra omena fa atao fanampanantenana paokaty sy fanampena maso no atao ilazana fa miasa ny fanjakana. Aina ny rano kanefa tsy omena izany ny malagasy ankehitriny. Tsy izy mihitsy zany hoe ho tomina ny camion zany izy tsy manana camion tongaty camion ngo afaka makany an-tranon'olona sy ny be nareo nga sy ny be ny any an-trano samy manana azy diso be zany tena diso zany tsy hoe tandrametaka fa kitoto maninona amin'ny tena zany malala mahay an'io ary navity zay tsisy tsy gaga teto Antananarivo teto Madagasikara laza ao anatin'ny ray andro dia vita galeranga ty mba vita miracle losa hay izy tika camion be mbola tosika ery tsy tafiditra am've toerana metrana azy iny rano iny marina fa ao anaty tsiny be dia ao ndrano tsiny be ndray mbola manao zay business ny kely eo le mpaome rano dia izy ihany manjaka azy eo dia tsy mahazo rano ihany ny sasany any an-trano tsy zay ny izy amboary ny fantsona alefasy le filtre any mandriseza ataovy zay tongavany rano be da be eo dia ataovy le filtre ny rano satria na le produit an'le filtre raha tsisy ary izy mino fa hoe tena rano madio ny rano entin'ny camion iny be da be nyfantanina mipetraka malala ary ndresaka tamindreo ary minina ahoana tsy notsika fa hoe tsy ahodikodiny lano regny gazoala dia tsy afaka mandeha iny navaky ny pneu zany rehetrarehetra zany ry be ny tanàna zany rehetrarehetra zany ripan'olo-tsaina mandinina reo maninona samy tena zany be ny tanàna teo taloha navitan'izany malala an'io ary tsy namindra ny ho any zany akoa tsy fantatra le izy zay matonga hoe dada eto ihany fa ny resaka rano tsy anazy ny resaka rano amin'ny gouvernement central gouvernement central toko mieritreritra hoe ahoana nanalebiazan'ity filtre ty ty traitement d'eau ty satria fa mitombo ny olona ao anatin'ny budget zany ka dia zay ny tiako mba halazaina amintsika eto maninona ny milaza aminareo an'izany mampalelo loatra mafy ampy loatra aminareo hoe andraikitra antsika jiaby ny fanarenana Antananarivo renivohitra ka mbola manao antso avo ihany miantso hatrany aho reo ray aman-dreny am-panahy ianareo rehetra zay antoko politika vondrona antoko politika ny olo-tsotra rehetra mba tena no araka zazy atao mba hifandromonana ny fanaovana an'ity fa dia zava dehibe loatra ny fanarenana Antananarivo. Mahagaga ny maro ny fanginan'ny FFKM manoloana ny olana sy ny krizy maro lafy izay sedrain'ny vahoaka malagasy amin'izao. Ny antsony FFKM noho izany ny filoha Marc Ravalomanana mba andray ny andraikitra manandrify azy ireo satria fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fijoroana amin'ny marina hoy ny fanazavana. Fotoana tokony hijoroana reo ray aman-dreny am-panahy zao reo olona mbola zao nareo mbola tsy mijoro ihany loza tsy mahamenatra mihitsy ny teny an'izany satria nahita ny arahana tamin'ireo FFKM ndreo reo ray aman-dreny reo noho izany zany mitodika aminareo manokana zay ray aman-dreny am-panahy jereo
banjiny tsara zavatra misy fa tsy rariny zany rano zany a tena zo feno tena zoany olona miresaka amizareo avy any andafy any États-Unis any Europe aty ngaka tsy izany mety tsy mino izy misy azay eto Madagasikara zo fototra mihitsy izy ny fananana rano tsisy azy dikevitra zany every zany olona tsy manana rano mandritry ny herinandro no herinandro tsisy rano tena tsy mety zany miteny ianao to pasteur hoe zany rano zany ny fiainana eniko tsara mihitsy de tanako nato marina mihitsy zany pasteur fa mba ampitaony amizareo le bebe eo ampitaony aminy izy fa tsy mety zao maninona no samy tena zany eto satria tiako rentany rendanitra fiainareo efefoka ray aman-dreny am-panahy efa dareo tsanganonareo mijoroanareo teny zay teneninareo fa mieny zay mba ahafahantsika manovany ty firenena malalatsika ty mba ahafahantsika manatsara vahoaka fa tena mampalahelo mahita an'le olona tsy rarina ary tsy sazany vahoaka malagasy ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy ho tafarina nefa ny firenena raha tsy ny rehetra no miara-mandray andraikitra tandrify ho iatrany ny filoha Ravalomanana fotoana izao hijoroana ho fanavotana ny firenena sy hikatsana izay mahasoan'ny vahoaka malagasy ho ihany ny fanazavana fareraka sy very fanambola velona ny vahoaka malagasy ankehitriny ka mila falovana ho fanarenana ho iatrany ny filoha Ravalomanana raha nitodika manokana tamin'ny kandidat Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina hiara asa aminy nambarany fa azo antoka ny fiarenana Antananarivo ao anatin'ny fotoana fohy raha toka vahoaka no atao lahara-pahabeana fanadiadina ny vahoaka no tompon'ny fahefana feno sy masimandidy hoy ny filoha Ravalomanana raha nitodika sy nanome afatra manokana ho an'ireo kandidat sy ireo mpanolontsaina eto Antananarivo mila manakaiky ny vahoaka mila fantarina koa ireo andraikitra apetraky ny lalàna sy ny adidy andrasan'ny vahoaka amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina reraka sy very fanambola velona ny vahoaka ankehitriny noho ny krizy maro lafy iainany eto amin'ny firenena ka isika no hiaraka amelona indray ny fanantenan'izy ireo ho iatrany ny filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara reraka sy very fanambola velona mivoaka malagasy ankehitriny ka mila fanovana mila fanarenana araka mivoalaza teo reo anareo anangana ny rava sy ame fanantenana indray mivoaka malagasy zay fa tena very fanambola velona mino aho fa ho mpitarika mahay anareo ho mpitantana mahay anareo malala ary mahay ary mavita azy andraiky tomeny anareo manantena aho fa tsy andrara kilomendoi anareo ka hitondra tokoa izany fanovana ho fanarenana ny Antananarivo renivohitsika zany sy ho fampanantenana voaka malagasy rehetra ny tanjona dia ny fanarenana Antananarivo renivohitra ny tanjona dia ny fanarenana Antananarivo renivohitra tsy maintsy tafarotsika fa zay matatra reo mino nareo izany fanarenana Antananarivo renivohitra zany dia mifototra amin'reto dingana roa lehibe ireto voalohany famerenana ny asina Antananarivo homendrika ny renivohitra Madagasikara azy milamina madio mazava faharoa fanampiana ny voakany Antananarivo mba hananana zany fiainana mendrika sy mahaolona ny olona zany sy mifanaraka amin'ny sotoavina mahamalagasy fanaja ary mifankaty zay mahatonga an'ilay filamatra hoe mijoro mizara mifankaty noho izany dia mila mandresy isika amin'ny fifidianana zay ben'ny tanàna amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy zao ny fanajana ny marina sy ny rarina no tokony ho ao an-tsaina mandrakariva ny vahoaka ny tompony fahefana ka ireo no mila tao laharam-pahamehana amin'ny fitantanana sy ny fanampahan-kevitra misy rehetra ho iatrany ny filoha Ravalomanana tsy tojo ihany fa ireo koa ianareo mpanolontsaina valo amin'ny dimapolo hiasa hiaraka aminy reo ianareo ho anareo kandidat mera sy ianareo mpanolontsaina fantatry tsara daholo ianareo reo efa niona sika fantatry tsara ny andraikitra tokony hosaninareo tsiraray avy fantatry ireo andraikitra apetraky ny lalàna fatara ireo adidy sy asa andavanandro tokony ohatranareo
azadino fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana feno sy masy mandidy koa manakakeza trany ny vahoaka aza manilikilika fa ajao araky maolona men'andriamanitra azy izy men'andriamanitra ny asa maolombelona azy izy ary mahaiza miaino sy faharetana am'izay mbo fanontaniana sy ty ny apetraka ataovy eo an-tsainareo mandrakariva fa ny fanajana ny marina sy ny rarina no tsy maintsy tandrovana mandrakariva ary farany mahaiza am'rahina satria firaisankina no hery tsara ny manamarika fa larana fa efatra ao amin'ny bileta tokana amin'ny fifitianana be ny tanàna sy mpanolontsaina no misy ny kandidat tojoravalomanana tsy ireo mpanolontsaina amin'ray lisitra aminy atolotry ny fanoerana eto Antananarivo renivohitra ny tonga miaraka ny fanombohana fa ny miasa miaraka ny fahombiazana hitondrana fanovana sy fanantenana ho an'ny mponina Antananarivo. Oleo amin'izay vaovao izay atrandry tsy mendrika ary tsy saza ny mponina Antananarivo ny zava-misy iainana sy ny fampotehana ankehitriny tsy maintsy mitondra fanovana isika mba ananana fanantenana hoy ny falazavana manana adidy sy andraikitra goavana amin'izany ireo mpanolontsaina tanàna miray lisitra amin'ny kandidat tojoravalomanana ka nanome toky fa tsy andraraka ilombiandoha ary iray asa ho fanatrarana ny tanjony tato-baovao ny andro miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy. Ankoatran'ny fananana ireo olom-boafidy solombavambaoka enina eto amin'ny renivohitry Madagasikara manana tomboday ny tojoravalomanana amin'ny firotsako fidiana hitondra ny renivohitry Madagasikara satria manana mpanolontsaina 720 mianadahy iara iasa sy ifanohana aminy amin'ny fanarenana sy fanavotana ny mponina Antananarivo izay tena maika sy laram-pamehana ao anatin'ny firaisan-kina nataony hoery ka tsy salasalan'izy ireo hanomana tsy misy fepetra ity kandidat ity dia idada atahorany ianao matondro sakanana fa so ihany fa tojoravalomanana ao anatin'izany rehetra zany tompo kilasy tompo vavy no ilazana kosa manao hoe tendreto zahay mpanolontsaina vonina zahay iara-iasa aminao fa tsy mba malaina dia Antananarivo feno tsarana rehefa ianao no lany teny tanàna sy tompo rahalahy mianala tokotsy sika ka zay tokonao ary zay koa tojo anao ka dia faly zay fa dia vonina tanteraka zay moa tsy olava resaka fa dia niasa moa efa manomboka ary manaraka izany nisy afatra kely avy aty amin'ny ATS satria ny tena dia anisan'ny mpamorona an'izany tamin'ny nieny be ny tanàna Antananarivo tena metoky izy ireo fa mbola vonina tanteraka ny anohana anao tojoravalomanana ka dia makatsitraka indrindra tompo eto izay dia mametoky anao satria voavy nahazo fandresena mezinezina izay tamin'ny fandaniana ny candidat député tamin'ny fifidianana farany teo manome toky anao zay fa mbola iary hitondra fandresena mezinezina koa ny boribory tany faefatra ny tena mafana ankehitriny dia hoe nitady ravalomanana isika ka tojo ravalomanana eto izay eo amin'ny boribory tany fahatelo dia efa miteny manao hoe ravonikandia misy kino ravonikiasa mirotsa atsaha ary ravonina isika no ampandany any candidat tojo ravalomanana toy ia manao hoe tokana ihany toanana dia hitojo ravalomanana izahay deuxième no manana ny isa maro indrindra voa maro indrindra raha eto Antananarivo mba tsy tenenako eraky ny Madagasikara manana n'izany voa eo amin'ny 22 000 eo zahay ka ankehitriny deuxième arrondissement dia mampanantenanao fa io 22 000 io tompo ho ataonao fois 2 io tsika rehetrarehetra moa anatin'ny time avokoa misy time anankiray vaovao ndray ty zany notononoko ho atolotra atsika dia ny hoe ny T voalohany tojo ny I ihany ary ny M dia itojo ihany mahavita ny tanàna eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy apetraka ny fanovana mba ananana fanantenana hoy ny fanamafisana hitondra arivo-baovao eto amin'ny tanàna na Antananarivo ny fijoroana sy fiarahany rehetra misy salay amin'ny fanarenana azy mitaky fanovana toetsaina fomba fijery sy fomba fiaina zany indrindra ho an'ireo mpanolontsaina isika mpanolontsaina hitondran'ilay rivo-baovao isika mpiaramony pirenena eto amin'ny commune Antananarivo hitondran'ny
kandida tojo ravanomanana zany fanovana izany no mila miova indrindraindrindra manova ny toetsaina mba andala ny fahamarinana tsy ho maty ny fitiava-kely ka anjera sy amingapingana ny hafa amin'ny fitiavam-bola sy voninahitra manova ny fomba fijery amin'ny fandraisana andraikitra fiasa fiaina ka hiara-misalahy sy misavavy amin'ny fampandrosoana izany fanovana rehetra izany no hitondra antsika amin'ny fanantenana iverena ny asina Tananarivo hisitona azy ao amin'ny lavaka misy azy amin'izao fotoana izao fa ho amin'ny listra izay amin'ny listra ny fahalitoana sy ny fikorotanana mihoatra amin'ireo renivohitry ny firenena hafa. Ho zava-pony zany rehetra izany raha tsy ny rehetra no miara-mijoro sy miara-miasa hanarenany anefa simba silao. Dingana ireny fa ahafahan'ny olom-pirenena mandray andraikitra sy mandray anjara feno amin'ny fifidianana sy ny fanaraha-mason'ny safidy. Fototra ingany fampandrosoana eny foto ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna satria paka amin'ny fiainana sy amaritra ny hoavin'ny tsirairay ny asa. Velim-panantenana ny rehetra amin'ny fijoroana sy ny fahavononana aseho ny kandida Tojo Ravalomanana anarana ny efa rava indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Maro no lesy lahatra amin'ny fanohanana azy saingy ny rehetra mihitsy no miara-misalahy sy miara-miasa mba ampanjakana ny rariny sy ny itsiny eto amin'ny firenena. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsarin'ny Mathieu Prince Atrantsy. Tsy mendrika ny tanàna na Antananarivo intsony maharenivohitra azy. Mila fanovanaingana sy maritra ny mponina ahafahany miala anatin'ny lavaka mangitsokitsoka. Rehefa miaritra ny Antananarivo tsy sarotra ho an'ny Madagasikara ny mandroso. Fanohitra lehibe ny fananana ny Tojo Ravalomanana hoy ny faneho-kevitra ka tsy salasalana ny fanohanana azy ho amin'izany tanjona izany. Zaka ny saina nieritreretina raha folo taona na 12 taona lasa hoe zao sisa ny firenetsika, zao sisa ny renivohitry ny Madagasikara. Anjarany rehetrarehetra tsy afaka anginy isika eo amin'lohan'izany fahavoazan'ny firenetsika izany zay ny joroana eto Antananarivo, zay ny joroana eto Madagasikara satria tsy afaka eo anginitsika eo amin'lohan'izao fahavoazana izao fa tsy maintsy mandray andraikitra. Mila ny fanovana isika, mila fanarenantsika mba ampisandratra amin'ny firenetsika. Zay raha mahita, mahamenatra, mampalahelo, mahatalanjona hoe maninona ny firenetsika, maninona ny renivohitritsika no toy izao fahasiaranana ka ilaina ny zanany andray anjara eto amin'ny firenena ity. Ary anjarany rehetra no mampiseho an'izay fanantenana izay fa inona ny lova ho apetrakitsika amin'ny aoriana raha tsy mampiseho an'izay tsika amin'ny fihetsika amin'ny zavatra izay atao ary ho tombotsy ho an'ny betsaka, ho tombotsy ho amin'ny maro ny fandrombonantsika ahafahantsika manarina ny firenetsika, manarina ny Antananarivo, manarina ireo tanàna rehetrarehetra manerana ny tinosy malalantsika ity. Zay ny arahantsika ao anatin'ireo fanantenana izay. Antananarivo renivohitra varavarana idiran'ireo vahiny mitsidika ny Madagasikara, varavarana ivoahantsika mankany velana. Raha zany fotsiny tsy manana foto-drafitrasa mba ampisongadina ny maharenivohitra ny renivohitra dia efa henatra sy baraka ho antsika zay. Azadiny fa Madagasikara firenena fahatelo angamba raha aty amin'ny firenena continent africaine manan-karena be indrindra, arena kibony tany tsy hita pesipesena fa izy moa ny misitraka an'izany zao na ny arabe tsy vitatsika, ny fako tsy voaroatra koa tonga eto izahay androany manapirofo an'izay fanohanana firaisampo-tanteraka amin'ny kandida Tojo Ravalomanana zay atolotry ny timma zay ao anatiny vovonana firaisankina sady ao anatiny fanoherana izay satria aminay ny fahazona ny tanàna Antananarivo dia inkina ny zava-dehibe mikasika ny fanatsarana tsy ny mponina ny fiainana, tsy ny mponina Antananarivo ihany fa Madagasikara manontolo ka mino sy manantena izay ary matoky izahay fa hisy ny fanatsarana, hisy ny fanovana, hisy ny fandrosoana makany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainan'ny Antananarivo, vahoaka Antananarivo, amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy manontolo amin'izao fanolorana ny Tojo Ravalomanana izao. Ary dia fa mino sy manantena izahay fa tsy
diso ny safidinay, tsy diso ny firaisan-kina, tsy diso ny fanoherana, tsy diso ny tim indrindrandrindra nanolotra azy ho candidat maire n'Antananarivo fa hitondran'izay tsirim-panantenana izay ny candidat Tody Ravalomanana. Nefa io ny tanàn'Antananarivo am'izao fotoana zao potika tanteraka na ny foto-drafitrasa, na ny lalana, na ny fako, na ny fahandrarahana, na ny sehatra rehetra potika tanteraka mihitsy. Lasa hoe fanan'olona tokana ilay commune ka am'izao fotoana zao marina tokoa fa hiatrika fifidianana atsika ilaina ny foto-kevitra vaovao, ilaina ary indrindrina moa zany tsy tokony ho antoko olona anatin'ny antoko amin'ny fitondrana ny tokony mitondra Antananarivo satria hitantsika tsara ny vokany tao anatin'izay fifandimbiasam-pahefana tao anatin'ny fotoana maro zay fa vomaika miapotika Antananarivo zany hoe azo zalahy le fahefana dia tsy vakely loatra le tanàna. Zay zany mahatonga antsika miresaka androany hoe ilaina zany foto-kevitra vaovao zany, ilaina karazana hoe projet innovant koa ho an'izay be ny tanàna moa zany hitondra amin'ny mandat manaraka. Tsy andrasana ilay intsony ny fanovana fa mila iainana sady anatin'ny fanantenana sy fandresen-dahatra. Kiondalana ny fifidianana izay hatrehany 1 Desambra io. Mbola misy ve ny fanantenana ho an'Antananarivo ny tenako amin'ny maha olom-boafidy teo aloha dia mahasamy teny fa tsy maintsy misy ny fanantenana ary tsy mahazo manaritoky isika vahoaka an'Antananarivo satria aza dinoina fa Antananarivo dia renivohitry Madagasikara ary raha isika izao no andeha anaritoky na tsy hanana fanantenana intsony dia anahoana no avy ny taranakisika. Ka ny candidat laharana fahefatra dia zanaky nefa mangotraka ka tsy matahotra ny angorovitsika ny amin'izany hoe hitondra n'izany fanarenana, hitondra n'izany fanantenana vaovao sy fanovana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tsotra ny antony raha nisy ny mandat nitondrana fahoriana indrindra dia iny mandat teo aloha teo iny fa nijoro zahay ary misy aminay mbola atao anatin'reto lisitra reto izao indray ve vao ianahana fa everiko hoe mitady toka sendra vato mitady dada ka sendra tojo dia ho iaho hoe tena ambony be ny fanantenana ho manokana tena hoe tsy lafin'ny politika ihany fa tena conviction faresen-dahatra manokana hoe tena vita io ny azo ny vanikolakana neka ny tananandriny ny tsara ary fantatsika tsara ny traikefa efa voaporofo nentin'ireo ray aman-dreny zany candidat zany dia inona ny tokony hampanahy faharoa manarakarak'izay maro aminay mpanolo-tsaina izay efa nitondra ny traikefany sy ny fasahiny mijoro satria izay ny tena mila resahana hoe tsy afaka hanovany inintsika raha olona tsy manana azon-damosina sy tsy afaka hijorona eo ka ny fisiny izay fanomezan-tanana izay Tody Ravalomanana no tokonay ary zahay koa tokony dia tena ambony be ny fanantenako hoe ho lasa lavitra ty tanàna Antananarivo ty. Mino fa na ny vahoaka koa aza dia tahaka izany ary dia fifidianana sisa no andrasana fa efa miandry ny ekipa rehetra ny lapan'ny tanàna. Tapitra izay ny fotoanan'ny fitarainana lava tapitra izay ny fotoanan'ny venjovenjom-po sy ny fanomezan-tsiny sy ny torapo rehetrarehetra fotoanan'ny fandraisana ndraikitra izao tsy hanovany ninona isika raha tsy isika mihitsy no mahatsapa ny mahasarobidy ny zotsika hanova amin'ny alalan'ny latsabato ataontsika. Valim-bavaka noho ny sy ny Tody Ravalomanana tonga eo amin'ny toeran'io. Raha nosakanana Ravalomanana rainy zany dia Andriamanitra mahita vahaolana foana hanomezana lalana ny Tody Ravalomanana dia tsy hoe fahadisoana akory no nahatonga ny tojo amin'izao toerana zao fa tena avy amin'Andriamanitra dia zany no ananako fanantenana be dia be zany hoe tena hahavita hampandroso sy hanovana Antananarivo mihitsy ny fisian'ny Tody Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Ataoko angamba fa iova amin'izay ty Gasikara ty miainga avy mety fanovana ny Antananarivo. Traikefa efa anana koa satria efa anisany mba efa nitantana atao amin'ny orinasa izay nisy ny fianakaviana izy toaka fa tsy ataoko hoe tsy sarotra aminy no mitantana ny Antananarivo satria efa tao ny mamana, efa tao ny dadany ary ny mpanoana mbola io daholo moramora no manarina Antananarivo. Velim-panantenana ny rehetra amin'ny fijoroana sy fahavononana aseho ny candidat Tody Ravalomanana anarina ny efa iray avy indray eto Antananarivo. Ka itsika raha ohatra hoe zanaky dada dia mitovitovy ny Tody Ravalomanana. I dada no andrasantsika anarina nyty zavatra ity dia mazava ho azy fa itsika miaraka amin'ny Tody Ravalomanana no antoka voalohany indrindra hampandresana izay finiavany dada izay anarina ny tanàna tany nefa anarina amin'ny Madagasikara manontolo koa everiko fa zava-dehibe mifanohanana ny Tody Ravalomanana mba hahafahana mampisy indray ilay fanantenana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay niveriny dada fa tokony
ho tanterahantsika izy eto amin'ity faritra zay iainantsika ty. Dia ny candidat Tojo Ravalomanana dia ao anatin'ny mitovy amin'ny tenako ihany koa tanora, manana fanantenana tanteraka ny tenako ao anatin'izany satria tanora manana traikefa, manana vina ho apetraka ihany koa izy mba ahafahana manova ny tanàna mba ho tsara, manova ny zavatra rehetrarehetra izay tsy mety eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Eto ihany koa moa zany dia izay rehetrarehetra izay no ahafahako miteva manana fanantenana izahay tanora mba hitondra ihany koa fanovana. Manana olona zany tsika izay hitondra izay fanovana izay dia Tojo Ravalomanana. Ary no natanteraka satria zany raha ohatra ka resaka traikefa dia efa raha malala veriberina fa sady zanaka be ny tanàna izy norainy be ny tanàna voafitika ny reniny fa tsy hoe olona napetrapetraka izy raha teo nianatra ary dia nona fa tena mahay mahalala ary mahavita izy zany hanovany ty Antananarivo ty. Zay ny tena zava-dehibe dia mirary soa azy sady aloha hatreto mila fivana Antananarivo miova amin'ny tsara zany. Dikan'izay zany raha ny zavatra endrasana amin'izao dia ny hoe fanarenana tanteraka izany tanàna Antananarivo zany indrindra fa ny fiainan'ny mponina eto Antananarivo satria miaina anatina fahoriana fangirifiriana zany mponina Antananarivo zany eo ny fahadiovana, eo ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary, eo ny fandaminana reny tsena ankapobeny reny, ny sosialy izay eto Antananarivo izay andraran'ny ben'ny tanàna izay hitantsika fa tsy nisy mihitsy izay atao anatin'ny fotoana maro. Fiainana aloha tena mikorotana, tsisy mandeha mizelony intsony, tsy zavatra azo antenaina raha ny mbola n'izao aloha fa ny fanantenana ny olona zany dia ao anatin'ny fifidianana io manana ny olona eritreretiny izy manana ny safidiny izy dia alao andeha le combat. Manoloana ny zava-misy iainana eto Antananarivo indrindra zany eo amin'ny lafin'ny fiainana amin'ny ankapobeny satria na ny rano na ny jiro na ny lalana na ny filaminana na ny tsena dia hita fa tena mikorotana tanteraka mihitsy. Dia zay zany mba andrasana zao amin'ny Tojo Ravalomanana io mima fa manana traikefa izy andaminana ny tanàna. Tsy vitany samy rehetra fa iarahany tanolo-tsaina, iarahany izay afaka manampy rehetra no atondriany sy atongavany io. Botsika ny lalana, maloto ny tanàna, tsy mendrika ary tsy sahazan'ny mponina Antananarivo intsony ny zava-misy iainana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Santonana amin'ireo iainan'ny mponina Antananarivo ireo ankoatra ny tsy fisindrano sy ny fahatapahan-jiro lava reny izay andraikitry ny fanjakana tanteraka ny mampisitraka azy ny malagasy rehetra. Tsy misy vahaolana maritra fa tandrama hitaka trano no atolotra ny vahoaka. Mila mijoro mahalonjany rehetra ampanjaka ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny ka ahafahany rehetra miala anatiny izao zioga izao. Ny vaovao afakely kosa indray dia fianakaviana iray miavaka indrindra eran-tany. Ny oroka elabe indrindra ary vehivavy izay manambady ny tenany no tranga afakely hoentiny Livano Menjanary amintsika ato anatin'ity minitra vitsy ity. Ndawary. Leo ny fanerena ataon'ireo ray aman-dreny ny Lolotra Mima ka nanambady ny tenany ihany. Mpianatra Ougandais ao amin'ny Université ny Oxford ity tovovavy ity izay nanambady ny tenany Ampahibemaso mba hanehoany ny tsy fahafaliany manoloana izany tsindra ataon'ireo ray aman-dreny nanambady izany. Naharitra 7:20 ora, 5:30 minitra sy 7:20 sekondra tsy akiato ny oroka ela indrindra maneran-tany izay nifanaovany Kashay sy Laksana Tiranara. Izy roa ireto no nahazo ny zava-bita tsara indrindra eran-tany tamin'ny fifananana natao tany Pattaya Thailande. Mitentina $500 kosa ny loka azon'izy roa ary ny ampiperatra misy diamondra roa. Mpikambana 30 ao amin'ny foko meksikana iray mijaly noho ny hypertrichose, aretina izay miteraka fitombon'ny volo. Ireto fianakaviana ireto. Izy ireo no fianakaviana be volo be indrindra eto tany. Ny maresaka avy any ivelany ny zoma lasa teo dia ny natao Vatican ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky sy ny Papa François. Fionana faharoa tao Vatican taorian'ny fanafian'ny Rosianina ity omaly ity. Sasarotra ny fitadiavana ny fandriam-pahalemana manoloana ny adiny Ukraina sy Rosia hoy ny Papa. Mangataka ny isin'ny fifanarahana eo amin'ny rotonta toy ny fanakalozana gadra eo amin'ny Rosia sy Ukraina ary ny fampidina ireo ankizy Ukrainiana notazomina any Rosia hatramin'ny nanomboan'ny ady i Vatican. Livano Menjanary eo amin'ny sary sy ndatsariny ny Artanjana.
nandritra amin'ny fihaonana teo amin'ny papa François sy ny filoha Granianina dia nanolotra sary sokotra limy maneho ny fandriampahalemana ny papa François. Sary hosodoko mampiseho ny tanàna Boutcha izay potika ny ady kosa no nomeny Volodymyr Zelensky ho an'ny papa Ray Masina. Tafiditra ao anatin'ny fitetezam-paritra Eoropeana nataon'ny Volodymyr Zelensky hampiroboroboana ny drafitra fandreseny hamaranana ny ady izao fihaonana izao. Mikasa ny ampiainan'ny fanampiana miaramila ho an'ny Ukraine i Allemagne ny taona 2024. Hihaona tamin'ny chancelor Olaf ny filoha Ukrainianina ny zoma lasa teo. Talohan'izany dia nihona tamin'ireo mpitarika Britanika sy Frantsay koa ny tenany. Andaniny nanapa-kevitra momba ny fampirarahana momba ny fampitsaharana ny ady tany Roma i Zelensky raha niresaka tamin'ny Giorgia Meloni izay nanambara fa Italia no hampiatrano ny fihaonam-be manaraka momba ny fanarenana ny Ukraine amin'ny Jolay 2024. Ny fampodiana ireo mpiray tandrazana aminay no ivon'ny fihaonako tamin'ny papa François. Manantena ny fanampiany Holy izahay mba hanampiana ny famarenana ireo Ukrainianina no samboriny Rosia hoy ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky. Tapitra ny fampalalama voatsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.